La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Feno 570 taona anio no nanolorana ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana any Colonel Richard Tsimandrava. Izy izay manam-pahavalo teto amin'ny firenena raha nambaran'ireo mpaitantara no ireo asa vita nandritra ny fitondrany. Tsy fantatra mazava hatreto ny tena nahafaty azy. Mitohy hatrany ny ady atao amin'ny olona ny ady tany. Titre foncier miisa 500 indray no nozaraina tao amin'ny commune Mananjara ao amin'ny district Anambohidratrimo tamin'ny androany ity. Fizarana titre sy karatany izay itoy manerana ny nosy. Misy mangalatra ireo mpanao de signalisation vao napetaka ho ny taleparitra Analamanga misana ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Miteraka lozam-pifamoivoizana maro anefa ny tsy visin'izy ireny ho ny mpampianatra mamily fiara nanaovana fanadihadiana. Nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ireo entana eny an-tsena indrindra ny legioma. Antony iray nahatonga izany ny fiakaran'ny rano ka nanimba ireo vokatra araka ny nambarany ireo mpivarotra. Tafakatra 700 ireo namony ainy vokatry ny aretina coronavirus any Chine amin'izao fotoana izao. Melohin'ireo mpitsabo maro ny fanamaivana ny Pekin ny fiparitany ity aretina ity. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fampalala vaovao ny KOLOTV amin'ny ity hariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary feno 570 taona anio fa 5 volana febroary nanolorana ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny firenena ny Colonel Tsimandrava Richard izy izay nanapahavaly teto amin'ny tany sy ny firenena raha nambarany ireo mpaitantara izay nanaovana fanadihadiana noho ny asa vitany nandritra ny fitondrana. Hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny tena nahafaty azy. Andeha hoaraintsika fanadihadiana iarahana amin'ny Henri Florien. Ny Colonel Richard Tsimandrava, ministre ny fiarovam-pirenena no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo andrimatoa filohan'ny androm-panjakana sy andrimatoa filohan'ny filan-kefim-pirenena etom-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny gouvernemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana. Tsarona isan-taona feno 570 taona katroka anio ny nanolora ny filoham-panjakana sady lehibe ny gouvernemanta ny Général Ramanantsoa Gabriel ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana ho an'ny Colonel Tsimandrava Richard teny amin'ny toby ampahibe ny 5 febroary 1709. Isan'ireo ministra nisongadina nandritra ny fitondrana nisy Colonel Tsimandrava Richard araka ny nambaran'ireo mpaitantara ka izany no antony nanomezana azy ny fahefana. Ministre ny atitany tao amin'ny gouvernemanta ny Ramanantsoa dia anankiray amin'izao ministra izay tena akaiky ny vahoaka indrindra. Ministre ny alaolana moa ny antsoina azy tamin'izany fotoana izany ary ministra izay noheverina fa tena mamim-bahoaka tamin'izany fotoana izany ary ministra sahy ny fanandrina tamin'ireo izay noheverina fa ngeza nanao ampimamba ny toe-karena malagasy tamin'izany fotoana izany ary izay fahasahiny Colonel Richard Tsimandrava niatrika an'ireo ilay orinasa goavana orita noheverina hoe ny fiesy sy mitsentsitra ny toe-karena malagasy ireo zay zany ny anisany tena nampahalaza azy ary zay le fahasahiny Colonel Richard Tsimandrava zay noheverina fa tena nampiavaka azy. Maro fahavalo zany Colonel Richard Tsimandrava teo amin'izay fotoana nitondrany ny firenena izay ka amin'ny fandiniana azy miainga avy amin'izay dia tahaka ny hoe zavatra tsy nahagaga ny hoe misy namono izy. Tsy hiambohadidy mon général satria mitadolona andray andraikitra izao fotoan-tsarotra diavy ny firenena izao. Io no teny nentin'ny Richard Tsimandrava nandray ny fitantanana izay midika zava-dehibe ho ny mpaitantara. Tokony iseho amin'izay ny mbarina raha feno 50 taona amin'ny 524 ny nahafatesany Richard Tsimandrava raha ny fanazavana trany.
ny amezako azy zany dia ny hoe mbola mipetraka ho zava-miafina hatreto ny raharara tsy mandrava fa dia ho anay mandalina ny tantara moa dia misy ihany tsara fatarana ny olona hoe rehefa feno 50 taona eo ny tsangan'ilay toe-javatra dia efa anomboka azo sokafana amin'izay mitahiry miafina samihafa rehetra momba n'izany raharaha zany ary inona fa afaka 5 taona dia isy zavatra ho azo iverenana ny zavatra nitranga tamin'ireny 5 feno 50 taona katroka amin'ny 5 taona ho avy zany hoe amin'ny 5 zany iny raharaha iny ary dia ho azo atao ny mamosaka amin'izay manao fikarohana amin'izay mijery ireo antotan-kevitra samihafa izay mifandraika amin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy efa vita fa ny fanadihadiana ny fikarohana nataon'ny mpaitantara hanomboka. Famindrana sy fandraisana fahefana ankamena sy ankaterena nity amin'ny 5 febroary 1970. Herinandro taoriany nandraisany fitantanana maty nisy ny tifra tena Ambojatovo ety filoham-panjakana ity. Izay makasika ny fa mialokaloka ny ampitan-dranomasina ankehitriny ny Fevrier Rakotomalala rehefa nitsoaka nitrosan'ny orinasa MMP BTP izay mititina hatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary. Fevrier Rakotomalala izay nisy loko tamin'ny alalan'ny orinasa tsy ara-dalàna nandritra ny fitondrana teo aloha ary any ivelany indray izy no manohy manaratsy ny fitondrana amin'ny alalan'ny tambazotra ny tserasera. Andeha hoaraintsika ary ny fanadihadiana makasika izay. Trosa mihoatra ny 200 tapitrisa ariary ny orinasa MMP BTP no tsy nalohan'ny Fevrier Rakotomalala ka nahatonga azy nitsoaka tsy hita eto Madagasikara. Raha ny loharanom-baovao azo ny taona 17 nanatona ny orinasa MMP BTP Fevrier Rakotomalala izay nitonona ho tale jeneralin'ny orinasa Zako no lazainy fa enina ansana ny foibe toerany. Ny BTP izay miandraikitra ny fanofana ireo fitaovana fampiasa amin'ny asa lehibe toy ny fanamboaran-dalana, fanorenana trano sy ny maro hafa. Nilaza i Fevrier Rakotomalala tamin'izany fotoana raha ny loharanom-baovao azo hatrany fa izy no nahazo ny tena amin'ny tetikasa fanamboarana tobo fiantsonan'ny fiara manakaiky ny bypass. Taoriany fifampiresahana teo aminy sy ny tompon'ny orinasa BTP nataony fifanarahana ka fitaovana roa lehibe no hofainy. 2 volana taoriany izay nanampy fitaovana roa lehibe hafa indray izy ireo. Noho ny fitokisana sy ny fifanarahana tsy nametraka olana ny orinasa MMP BTP. Rehefa vita ny asa ny volana aogositra 17 nisy taratasy nalefa tany amin'ny orinasa Zako nampahafantatra ny maribola ny fanaraka amin'ny fanofana ny fitaovana. Mitetina 5 sy 7 tapitrisa ariary ny trosa jivolo tamin'izany. Nanomboka teo tsy nandrenesam-peo intsony ny Rakotomalala Fleury sy ny orinasa notantaniny. Nandefa taratasy fampatsihivana indroa taona ny orinasa Pampanofa saingy tsy nisy valiny. Arak'izany niroso tamin'ny fanaovana fanadihadiana. No tonga teny amin'ilay toerana nisy ny foibe toeran'ilay orinasa ny mpanao fanadihadiana tsy nisy varavarana misokatra intsony ary orinasa tsy manana nifa no sady tsy misoratra ara-dalàna amin'ny fitahirizana ny anaran'ny orinasa misy eto Antananarivo. Tsy hita niaraka tamin'izay ihany koa i Fevrier Rakotomalala fa lasa nitsoaka nakany ivelany. Fisolokiana sy fivadiam-pitokisana izay no azo ilazana ny toetra rà. Rehefa niroso lalina ny fanadihadiana fantatra fa taratasim-bola ny orinasa Jeanne d'Arc nampiasainy ny solokiana tamin'ny orinasa MMP BTP fa tsy an'ilay orinasa tantaniny akory. Orinasa tsy ara-dalàna izay nahazo tsenam-barotra nangana foto-drafitrasa-panjakana nandritra ny fitondrana teo aloha. Miariary amin'ireo tranga rehetra ireo fa tsy voavoalohany nanana fomba ratsy Fevrier Rakotomalala. Antony iray mahatonga azy hanosipotaka ny mpitondra fanjakana any anaty tambazotra tserasera manafina ny tsy mety nataony hatrizay. No tanterahana omaly fa 4 volana Febroary kosa teny amin'ny lapany Mazorivo ny filan-kevitry ny gouvernemanta voarakitra ao anatin'izany ny didim-pitondrana mamaritra ny fandrindrana ankapobeny ireo ministera sy ny momba ny fitondrantenany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ihany koa. Andeha hoaraintsika ary ny fanadihadiana iarahana amin'ny Tina Ratsimandrisy. Tebika voalohany natsidika tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ny eo amin'ny lafiny serasera eo anivon'ny gouvernemanta. Voalohany amin'izany ireo fitsipika maro samihafa mifehy ny fomba fiasan'izany gouvernemanta izany. Eo ihany koa ny momba ny fitondrantena tokony asehon'ireo mpikambana eo anivon'ity gouvernemanta ity.
Akoatra izay, nasiana resaka ny organigramme eo anivon'ny ministera. Lamoana didim-pitondrana mamaritra ny fandrindrana amin'ny ankapobeny ireo ministera voakasika, eo ihany koa ny andraikitra sy anjara asan'ireo minisitra. Voatonona manokana amin'izany ny ministera ny angofo sy ny akoranafo, ny ministera ny arena kibonitany sy ny loharan-karena stratejika, ny ministera ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana, ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Fa isan'ny andrasan'ny besin'ny maro ihany koa amin'izao fotoana ny fanendrena ireo gouvernoura amparitra misy 12 an'ireo faritra izay mbola tsy manana izany ny gouvernoura izay tokony mahay sy manakaiky kokoa ny vahoaka raha nambaran'ny solombavambahoaka izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity anio ity. Andeha ro arahantsika ny makasika izay iarahana amin'ny Henri Florien. Taorian'ny fitsanganany gouvernement ny toeran'ny gouvernoura amparitra indray ankehitriny no iazakazany ireo mpandao politika maro samihafa. Raha ny fanazavany nentin'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry, ny gouvernoura amparitra no isolo toerany lehiben'ny faritra izay misy ankehitriny. Mbola manana fahefana kokoa nefa ny gouvernoura satria izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny famparisoana ny faritra sahaniny. Efa maromaro ankehitriny ny anarana mandehandeha izay mety ho tendrena ho gouvernoura ho an'ireo faritra 120 izay mbola tsy manana izany ankehitriny. Isan'ny fanendrena andrasan'ny maro araka izany ny gouvernoura izay tokony hanana ny maizy azy raha ny nambaran'ireo solovam-bahoaka. Voalohany indrindra amiko dia olona tokony mahalala aloha ny olana eny fotony satria iara-iasa amin'ny ao anatin'ny CTD moa zany ny commune iara-iasa amin'ireo commune ireo aza ny gouverneur zany dia teknisianina ka teknisianina ao anatin'ny atao hoe izay vondroboaka paritra sy ra-pahefana zay inona moa maharatsy azy fa raha teknisianina amin'ny zavatra fa no entintsika itsinjo ny vondroboaka paritra sy ra-pahefana sy masahirana ihany amiko ngamba tsy dia tokony hijery le be lalina loatra ny amin'izay fa tokony hita kosa tokony hijery hoe olona avaiza no mpoirany miarana eny amin'ny vahoaka ve izy sa mbola anisan'le manalavitra amin'ny vahoaka teneniko teo fa sarotsarotra ihany ho an'ireo ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna moa zany tena iara-iasa amin'ny gouverneur farany isan'andro san'andro farany akaiky ka raha ohatra ny gouverneur maniditra tsy miara-miasa amin'ireo ben'ny tanàna lan'ireo na avy amin'iza dia sahirana ihany fatany. Isan'ny fanambo lehibe napetraky ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy ny fametrahana ny famparisoana mianga avy ny fotony. Andrasan'ny rehetra araka izany ny fanendrena ireo gouvernoura 120 ho an'ny faritra 120 sisa tavela mba hisitrahany ny faritra 20 eto Madagasikara ny famparisoana mianga avy ny ifotony. Tokony ara-iasa ary vonina ny anakaiky ny vahoaka araka izany ny gouvernoura paritra afahana mametraka ny fampandrosoana fa ho an'ny commune Antananarivo renivohitra kosa nahiditra aponja vonjimaika ny mpitambola teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha taoriny ny famoahan'ny pakina ny pôle anti-corruption ny fanapahan-kevitra omaly vola mitetina 3 miliara ariary no voahodikodina teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2024. Henri Florien Atrany no mitondra amintsika ny fanampanazavana sy ny fanadihadiana mahakasika izay. Niakaritetsy amin'ny fampanoavana eo anivon'ny tendrom-pitsarana amin'ny saniny ady amin'ny kolokolo pak etsy amin'ny 70 hektara ny rarana voasarimotra ny mpitambola teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra teo aloha omaly. Nahiditra amponja vojomaika ity mpitambola teo aloha teo anivon'ny commune Antananarivo ity. Niainga tamin'ny fitsiriany nataony eo anivon'ny mpisafodra-mpanjakana na ilay antsoina hoe IGE ny nahasarona ity fanodikodina mbola mpanjakana ity. Hita tamin'izany fa voahodikodina ny vola mitentina 50 tapitrisa ariary teo ambolohany tonga hatramin'ny 3 miliara ariary ny vola banga teo anelanelan'ny taona 2024 rehefa nidina lalina ny fanadidina izay natao. Hipotra avokoa ireo kolokolo avolenta izay efa nisy teo aloha raha ny nambaran'ireo mpanolontsaina aorian'ny fitsiriana izay ataony ben'ny tanàna ankehitriny. Ka manomboka ny asa izy zany amin'izao za minosy manantena fivoaka daholo marina rehetra makasika ny zavatra tsy mazavazava tamin'ny fitantanana ny tanàna zany raha izay ary indrindrindrindra iverina amintsika vahoaka verina amin'ny commune urbaine Antananarivo ny fananam-bahoaka na midy na no zarazaraina tamin'ny fomba tsy ara-drahiny sy tsy ara-dalàna nandritry ny taona maro. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany nandritra ny famotorona tao no nilaza ilay mpamoaka volan'ny commune io fa ny tale arabola no afaka manao soni ny famoaham-bola amin'ny maha ordonnateur azy. Ilay mpamoaka vola izay mpanatanteraka fotsiny ihany amin'ny maha comptable public azy. Mbola isa araka izany ny fanadidina sy ny famotorana ireo nanome baiko ireo eny anivon'ny pak
na ny pôle anti-corruption. Fa mitoy hatrany kosa ny ezaka atao amin'ny olany hady tany eto Madagasikara. Titre foncier misy 500 indray no nozaraina atao amin'ny commune Mananjara amin'ny distriktan'ny Ambohidratrimo tamin'ity androany ity. Fizarana titre sy karatany Vaovao izay ezana hotohizana ary anerana ny nosy. Misy alarana arjona no mitondra amintsika ny fanadihadiana makasika izay. Ho fanohizana ny fizarana titra ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teto amin'ny komina Mananjara no nanomboana izany ho amin'ny ity taona 2024 ity. Titre foncier miisa 500 no nozaraina androany. Fahasavana lehibe ho an'ny vahoaka ny komina Mananjara ny fahatongavana roa aty dia efa manafoana miandarana ndesaka fiahiahina momba ny tany. Hoe mamusitaka ny tany ny olona ary efa niriny mba tsy ilazana hoe efa manjato taona ka dia tanteraka eto aminay eto Mananjara izy zao vanany titre Vaovao izay mba ilazana hoe mety ho ampafolo ny vola voalohany no naloha dia nahazo titre ny vahoaka. Tsy vitan'izany fa izay tsy nahazo ny titre dia efa mitsangana eto aminay koa zao ny birao filofanana zany hoe izay tsy hazo ny titre ny ao anatin'ny PPNT moa zany dia ny birao filofanana efa afaka manday an'izany koa efa nanomboka tamin'ity volana febroary. Ahitana mponina 105 ny komina Mananjara ao anatin'ny distrikta Ambohidratrimo sy 700 ny mponina no mivelona amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny famolena ary tsy manana titra ny ankamaroan'ny tany ampiasain'izy ireo. Somary sarosarotra kely ihany nanaovana azy nefa na izany ara misaotra ny atao amin'ny compost ny domaine fa niezaka be zareo lidina sur terrain mihitsy izy nanao an'ilay izy dia vita soma tsara fa zao azo antoka tsara hoe anay amin'izay ilay tany tsy azo vonona tsony araka ilay voalaza mihitsy dia tsy atahorana tsony hoe isy mpangalatany isy mivodony tany sy ny karazany fa dia azo antoka hoe anay zany ny tany. Misaotra ny mpikarakara rehetrarehetra zany zao nahavitana an'ity taratasy ity satria efa ela izy ity no etaeta zany hoe mba ho vita totoresy amin'ny anaranay dia faly izay zao satria tsy mitebiteby tsony zany hoe misy angalatra ny tany na hoe sanatria hoe tsy fantatra le izy fa zao zany izy mba faly mba titra le izy. Tsy tsatra fa hitoy manerana ny Madagasikara izao fizarana titra sy karatany Vaovao tahaka izao. Tamin'ny taon-dasa zany 10,000 sy 1 alina dia nahatratra 2 alina mahery no vita tamin'ny taon-dasa dia amin'ity taona ity zany dia 2 sy 3 alina no tanjon'ny fanjakana zany amin'ny fanaovana titre Vaovao. Na ihany koa zany ny titre any Anjorbe izay miandry fotoana izarana azy fotsiny dia manaraka izay efa vonona koa zany any Ambovombe any amin'ny faritra Atsimo Ambovombe Androy efa vonona koa zany ny tokony izarana izay titre zay any Nosy Belleville koa efa misy titre tokony hozaraina fa miandry fotoana izay izarana azy fotsiny. Raha tsy ahivina tanjon'ny fitondram-panjakana nisitra ny vahoaka malagasy ny tany avy ny ananany malagasy zo amin'ny fananantany maro-potitra ary indrindra ampienana ny olona ny ady tany. Izay ny tena amin'ny distrikta na Ambohidratrimo fa iverina eto Antananarivo renivohitra isika misy mangalatra ny panneau de signalisation vao napetraka hoy ny taleparitry ny Analamanga misana ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy miteraka lozam-pifamoivoizana maro nefa ny fahabanganana ny tsy fisian'ireny panneau de signalisation ireny hoy ny mpampianatra mamily nanaovana fanadihadiana tamin'ity aneo ity. Iona saina no mitondra amintsika ny fanadihadiana makasika izay. Herinandro vitsy taoriny nanaovana ny réception provisoire ireo lalana eto Antananarivo misy mangalatra sady ireo panneau de signalisation ho ny taleparitra Analamanga misana ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Taorina ny réception provisoire natao alohany dia efa nisy sahady ho an'ireny panneau de signalisation ireny nisy nangalatra. Antsika amin'ny resaka RN2 iny dia eo avarado eo amin'ny atao hoe PK plus 800 nisy anankiray nisy nangalatra. Dia mandeha amin'ny aksiny any amin'ny faritra Nansana PK 4 plus 100 eo koa zany nisy nangalatra dia rehefa tonga mahazo PK 5 plus 200 nisy ihany koa nangalatra. Raha mijery tsika ny amin'ny RN iny dia eo amin'ny PK 2 plus 800 zany nisy nangalatra ihany koa
dia iry amin'ny dal amin'ny laksaitosy a nisy nangalatra, dia tamin'iny RN7 iny koa zany a nisy anankiray nangalatra. Ny tsy fisy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo eny fotony ny fokontany sy ny komuna izay tokony anara-maso ireny fananana iombonana eo ambany farim-piadidiany ireny no isan'ny antony iray mahatonga ny tranga tahaka izao. Tompona andraikitra ihany koa anefa ny olom-pirenena tsirairay raha mahita olona manimba na mangalatra ireny fananana iombonana ireny. Ny fanimbana sy ny fangalarana azy ireny izay enjehan'ny lalàna ary mandolamady sy migadra ireo izay tratra araka ny lalàna velona eto Madagasikara. Ankoatra izay miteraka lozam-pifamoivoizana ny tsy fisian'ireny panneau de signalisation ireny hoy ny mpampianatra mamily fiara nanaovana fanadihadiana. Io aloha dia tena zava-doza be io satria lasa ohatran'ny hoanay zany dia lasa ohatran'ny hoe mampianatra tsy enjery fotsiny amin'ny zavatra tsy misy. Satria ianao zany miteny fotsiny hoe nisy panneau stop teto taloha fa nisy nangalatra ilay izy fa stop ihany io. Dia lasa ohatran'ny mampimebe zany ilay fampianarana. Dia ianao koa nefa tsy afaka hiteny hoe tsisy ninina teo satria efa panneau stop io a. Dia raha sanatria misy zany ny lozam-pifamoivoizana amin'ny tranga eo dia mifantatry ny assurance hoe stop ilay avy aty amin'ny ankavanana ohatra. Ny avy aty mandeha mialoha dia diso foana ilay avy any amin'ilay tsy manaja an'ilay stop. Tokony ho amafisina ny fanaramaso ireny fananana iombonana ireny eto Madagasikara miainga amin'ny fandraisana andraikitry ny isan'ambaratongany, ny fokontany, ny komuna, ny mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fampahafantarana azy ireo ny lanjan'ireny fananana iombonana ireny. Mahakasika izay fitaterana izay hatrany efa azon'ny fiara rehetra andalovana ankehitriny ny lalam-pirenena fahaefatra tao aorian'ny fanamboarany ministera tompona andraikitra ny lalana vonjimaika mialohan'ny ampitana izany tanteraka. Tokony anaja ny fandaminana ihany koa izay rehetra mampiasa izay lalam-pirenena fahaefatra izay raha ny fanadihadiana natao. Andeha aro arahintsika ny mahakasika izay arahana amin'ny Henri Florien. Mbola lalana vonjimaika no vita izay misokatra ho an'ny fiara rehetra ao anjiaji amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny amin'izao fotoana izao, izay efa azo ny fiara-pitatitra sy fiara lehibe andehanana sy fahamezivezena nomboka ny asabotsy lasa teo. Tokony hanaja ny lalàna sy ny fipetrapetraky ny tompona andraikitra ny mpampiasa lalana rehetra raha ny fanazavana. Misokatra ny lalana ankehitriny na izana tsy izany ary dia tiana ny manamafy antsika mpampiasa lalana rehetra ny amin'ny tokony hanajantsika ny fetra izay zakan'ny fiarakodia tokony hoentina izay voalazan'ny lalàna zany hoe misy vesatra ao na ho an'ny fiara-madinika io na ho an'ny taxi borosy fa indrindra ho an'ny fiara vaventy. Mbola anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra antsika zao mbola marefo dia marefo ny lalana dia tiana mba hanajantsika an'izay mba tsy sorohana indray ny ataontsika hoe mety ho fahatapahana hafa indray raha mitoy izay ilay ataontsika hoe fitondrana entana mihoapapana izay sy mitoy ny ataontsika hoe karazana faratsiny ny toetry ny andro. Ankoatr'izay dia mbola misy faritra maromaro ahitana hazo tapaka, misy fasika ihany mbola ao anaty arabe na dia efa nesorina ara, misy apahana arabe mbola miotsaka ary misy ara tena mbola eo an-dalam-panamboarana amintsika amin'iteny izao dia hiangavianantsika mpampiasa lalana rehetra mba hitandrina araka izay azo atao rehefa mandalo amin'ireny faritra ireny satria ny fitandremana ihany no ahafahantsika misoroka ny mety fitrangana lozam-pifamoivoizana sy mety ho fahatapahana ilay ataontsika hoe fotodrafitrasa izay indray. Maro ny fandaminana apetraka eo anivon'ny lalam-pirenena iny ankehitriny noho ny asa fanamboarana izay tsy maintsy irosoana. Efa ao anatin'ny fanamboarana sy ny famerina amin'ny laony ny fahasimbana nisy ny ministera tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Vaovao mahakasika izay fitaterana izay hatrany fa vao azo vao izao amin'ny ora itenenana izao tsy azony atakalo intsony any Frantsa manomboka ny 1 Martsa 2024 ny fahazon-dalana mitondra fiarakodia na ny permis de conduire avy eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao navoaka ny masoivo ny Frantsa tamin'ity androany ity. Anton'izany raha ny fanazavana ny fanarahan'ireo firenena Europeana momba ny fepetra fanomezana fahazon-dalana mitondra fiarakodia ka no avozina manaraka izany any Frantsa. Nanapa-kevitra vokatr'izay Frantsa fa anavao ny drafitra momba ny fanakalozana fahazon-dalana mitondra fiarakodia. Izay ny mahakasika izay fa mialohan'ny anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia andeha aloha isento kely amin'ny reto dokavarotra ireto isika aorian'izay vao iresaka hitondra ny vaovao mahakasika ny fampianarana eo ihany koa ny vaovao ara-tsosialy ary indrindra ny maresaka avy any ivelany andao ary.
CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors, qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Vaovao makasika ny fitaterana izay atrano no anoizatsika ny fampalalam-baovao nitondra fanazavana mikasika ny fampidirana fourrière izay tsy afaka ao ambavan'ny rehetra atrin'ny maly ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy mbola hiatra io isazy io ary mbola isy ny fampiforiana sy ny fampidiniana miaraka amin'ireo mpitatitra raha ny fanambarana ny voaka. Andeha raharantsika ny makasika izay. Nitazona sainy besin'ny maro indrindra ireo mpampiasa fiara eto Antananarivo renivohitra atrin'ny maly ny resaka fourrière. Ny tolakandro teo namoaka fanambarana ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune, ny filohan'ny coopérative UCTU sy ny FMA ary nanamafy fa tsy mbola hiatra io fourrière io. Hatreto aloha izay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo tsy mbola mpiatra an'iny fa voafaritra fotsiny izy iny atao anatin'ilay budget izay nitapahanao maly hoe iny ny fourrière iezahana ho ampiarina rehefa tonga ny fotoana mapety azy. Fa maninona moa misy ny fotoana mapety azy satria izahay dia mbola mampiantso an'ny coopérative tsirairay avy sy ny fikambanana reto coopérative reto anao atrikasa ho amin'ny fampiarana an'izany, fampianarana sy fanitsina an'ireo mpikatroka sy mpiandraikitra ny fitaterana rehetrarehetra. Eo ihany koa ny taxi, ao ihany koa ireo camionnaire izay isy atélé iarana amin'ny izy ireo tsirairay avy. Ka raha mahakasika n'iny fourrière iny dia mbola tsy hiatra zao iny fa mbola fampianarana natao zao, mbola fanitsina ny atao zao, mbola fanoroana hevitra sy fitariany sainy maro anara-dalàna ny atao. Tsy miandry ela anomboka rapitso io fionana eo amin'ny commune sy ny mpitatitra io. Na eo azy izany rehetra izany, tsy hisy ny fampidirana fourrière raha samy manara-dalàna ny rehetra. Tsara ny manamarika fa raha ohatra ka samy manara-dalàna antsika rehetrarehetra dia zéro fourrière no zava-misy. Ary izay mihitsy no hevitry ny ben'ny tanàna mahakasika an'iny zéro fourrière nge le izy rehefa samy manara-dalàna antsika rehetrarehetra. Ka miantso antsika avoakana Antananarivo rehetrarehetra mba samy anara-dalàna, mba samy anaja ny lalàna amin'ny fifamoivoizana, anaja ny bokin'andraikitra izay napetraka mahakasika ny fifamoivoizana sy ny fitaterana mba tsy hatongavana amin'izay fanasaziana izay. Faharoa manaraka an'izay, raha misy olona milaza any aminareo
sy mampitahotra anareo sy mampiorooro anareo hoe ampidiriko forera anareo fa tsy fantatrareo ve efa zao ny forera sanatria mivava izay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo tompo dia mbola tsy manasazy fa mbola manabe manoro mampianatra ary manao atrikasa iarana amin'ny mpikatroko fitaterana rehetrarehetra misy eto amin'ny faritany Antananarivo. Noho ny fanamboarana sy ny fanatsarana tao, mbola mikatona ny foriera eny Anosipatrana sy Antsakaviro hatramin'izao. Manamafy ny tsy mbola mampiatra ny fampidirana foriera. Tsy maintsy alefa amin'ny ainao manjery ampahafantarana ny be sy ny maro ny infraction raha ny fanazavana hatrany rehefa tonga ny fanasaziana. Sarotra amin'izao fotoana ny fahazona ireo akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana asa tanana vita amin'ireo hazo sarobidy raha ny nambarana ireo mpanao asa tanana ankilan'izay dia misy ny fandaminana napetraka ny ministera tompona andraikitra hanamorana ny fahazona ireo mpanao asa tanana izay akora fototra izay. Tsiory Randriamanana no mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Maro karazany ary manana ny mampiavaka azy ny asa tanana vita amin'ny hazo sarobidy eto Madagasikara. Sarotra ho an'ireo mpanao asa tanana nefa ny mahazo ireo akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana izany raha ny nambaran'izy ireo. Hatramin'isy ny fanakanana hoe tsy mahazo mivoaka ny hazo, ny bois de rose, ny ébène. Teo koa raha nisy fotoana ohatrany hoe tsy mahazo mivoaka koa ny palissandre. Tsy atolo zany izay tsy mahafantatra hoe aiza zany vidianana an'le bois de rose raha ohatra ka te hampiasa izay. Aiza no ahitanay an'le izy tsy fantatray. Fa dia hatreto aloha zany izay dia miaina amin'le palissandre. Manoloana izany nanambarany teo anivon'ny ministeran'ny asa tanana fa efa misy ny lama napetraka tamin'ny taona lasa amin'ny fahafahan'ireo mpanao asa tanana misitraka ireo hazo sarobidy tsy ara-dalàna avadika ho lasa vokatra asa tanana. Efa nisy ny zavatra navoaka tamin'ny taona lasa iny par rapport amin'ny boary iny. Maka ny tenentsika iny hoe tsy maintsy misy ny fanamboarana ny rova moa zany amin'ny ministeran'ny culture amin'izany manao an'iny ny partin'le produit moa zany. Dia misy partie zany affectena amin'ny artisanat zay aloha ny fampiasana tamin'izay. Misy procédure zany ireny zavatra ireny satria bois précieux tsy adinontsika. Procédure zay nefa au niveau-ny ministeran'ny environnement no manao an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Par contre zany tsy katia amin'ny ministeran'ny fisanana asa tanana ny négociation foana hoe mba hampahaingana an'izay procédure zay. Fa ny zareo no maka ny produit, zareo no manao ny taratasy ivoahan'ireo produit ireo, dia zareo no manao appel d'offre mifanaraka amin'izay. Nanamafy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera fa mitohy hatrany ny fanamboarana ny vitrine izay apetraka isam-paritra ahafahana manome lanja ireo asa tanana vita malagasy. Misy miteny zao nefa misy ny fiaraha-miasanay sy ny centre national de l'artisanat malagasy moa ny organisme rattaché amintsika ihany izy amin'ny ministera ihany ametraka an'izay vitrine izay mba afahantsika mivaloriser ny produit artisanaux. Satria raha nijerena zany le izy ireo produitsika ireo tsy manana tsena. Rehefa tsy manana tsena zany izy dia inona ny azontsika atao dia mitaditsika zany moyen manangana amin'ireo vitrine ireo mba ahafahan'ireto artisantsika reto ho placena any anatiny hoe point de vente izay miara-miasa amintsika reny. Resaka valorisation izay ihany efa vitanay ihany ny logo mikasika ny label sy ny cahier de charge mifanaraka amin'io efa mikory ihany koa hanomezantsika lanjany ireo produit artisanaux ireo. Raha tsy ahivina, mitotaly 10 mihetsy ireo isan'ny mpanao asa tanana fantatra eto Madagasikara ny taona 7.4 raha toa ka 3 izany ny taona 7.4. Misa 7.2 ireo mpanao asa tanana nahazo fampiofana nandritra izany raha tsy nisy afa-tsy 700 izany teo aloha. Mihoatra ny 7.0 sy 705 sy 7.7 tapitrisa euro ny sandan'ireo vokatra naondrana ny taona 7.4. Nandritra izany 12 tapitrisa ariary ny vola nampiasaina raha toa ka 2.20 tapitrisa ariary izany ny taona 7.4. Pejy ny fampianarana kosa mizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ary mifantoka amin'ny famitana ny taom-pianarana ny rehetra ny finiavan'ny ministra tompona andraikitra amany olan'ny CC sy Antananarivo taorian'ny fionana teo amin'ny rotota no anton'izany raha ny fanadihadiana natao. Andeha hoarahintsika ary ny makasika izay iarana amin'ny onina saina. Mamita ny taom-pianarana ny eny amin'ny université n'Antananarivo sy ny polytechnique eny Votovorona amin'izao fotoana izao.
Ny ravina ny olana niverina na mpianatra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CSS Antananarivo taoriana ny fiaonan'izy ireo tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Teo anatrehan'ny fangatahany fifanampiana, fifanororan-tanana ary fifanohanana eo amin'ny fikaroham-baolana sy vokatry ilay fampisehoany fahavononana tanteraka ka nanaovany lokalokany amin'ny fikaroham-baolana miaraka amin'ny CSS izay ihany koa mahita hoe tsy ny vaolana akory tsy misy fa ny finiavana tanteraka an'izany nahatonga an'ilay izy nihisatra teo amin'ny mpitonta teo aloha ka dia nametraka zany nandray fanapahan-kevitra dia ny hoe mila tokony mamita manontolo ny taom-pianarana 8 sy 4 sy 7 sy 4 ny toeram-pampianarana rehetra eto Antananarivo. Nankasitraka ny fandraisana andraikitra ireo mpianatra izay efa nanahy ny isin'ny taona fotsy. Izy moa tsy maintsy hoe resina pozitiva satria efa ela be zany tsy nianatra, efa angambany efa bolana zay dia izy koa tsy maintsy hoe navodina mianatra satria lasa ny taom-pianarana lasa tsy vita dia lasa nefa ny promotion-nay efa mifindra efa lasa L3 daholo ny sasany raha aminay manokana zao ny sasany efa mifindra klasy ny promotion-nay any ivelany nefa izay mbola taraiky amin'ilay klasy nisy anay rehetrarehetra zao efa manomboka miantso anay daholo hoe amin'ny herinandro ity tsika efa mianatra, amin'ny herinandro ambony efa manazavazava zany tsy maintsy efa mianatra foana. Ny cournay zao efa ny emploi du temps moa efa mivoaka dia efa mianatra zany efa tonga dia mifonsa be fotsiny. Isy ny fivorian'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Université Mpanjakana rehetra manerana ny Nosy sy ny ministra tompon'andraikitra anapahana na hotazomana ny fidirana iraisana ny volana martsa ho avy izao na maritra dady vaovao anombohana ny taom-pianarana manaraka. Amin'izay fampianarana izay hatrany dia ny tsy fahampino ny fizarana asa no isany mahatonga ny tanora ankehitriny sahirana amin'ny fitadiavana asa. Maro nefa ny sehatra azo trandrahana sy miteraka asa eto Madagasikara saingy olana ny tsy fahampino ny torolalana sy ny toromarika raha ny fanadina natao. Andeha ho araintsika ny mahakasika izay. Fandre matetika indrindra eto Antananarivo ny hoe tsy misy ny asa ary manam-pahaizana maro no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavany ireto tanora avaram-pianarana ireto. Misy izy mahita fotsiny hoe teny voalohany hoe ato ny mety amiko nefa rehefa tonga ao amin'ilay fianarana izy dia lasa misy zavatra tsy nieritreretiny tampoka indray dia izay no mahatonga ny ankizy mivoana mety hoe mahafinaritra aminazy amin'ny voalohany fotsiny. Misy ankizy zany tsy zatra tsara amin'ny sehatry ny asa satria mbola tsy zatra miasa, zatra mianatra izy fa tsy zatra mbola tena hoe miasa zany. Fianarana zany tena nataona nandritra ny 5 taona ohatra fa tsy mbola hoe tena nampiatra io fianarana io zany. Dia izay no tiany atao hoe manomboka taona voalohany izy ka hatramin'ny taona 5 dia efa mampiatra tsikelikely an'ilay izay fahaizana efa azo dia amin'izay izy tsy very zany izy tsy very zany izy raha ohatra hoe tonga any amin'ny sehatry ny asa avy eo. Ankoatra izay, soso-kevitra ny tokony ataon'ny ray aman-dreny amin'ireo zanany amin'ny lalam-piofanana arahany ho hiatrany ny fanazavana ary ny mpianatra tokony andiny tena ametra-panontaniana mialohany andraisana fanapahan-kevitra. Ny tanora amin'izao zany mila passionné amin'ny asany, izay no aharetana sy ahazoana hoe performance kokoa amin'ny sehatry ny asa. Nareo ikikay zany dia manambatra zavatra anankiefatra. Voalohany indrindra aloha inona ny haiko. Faharoan'izay inona no mahafinaritra anahy manao anazy. Fahatelo inona ny ilain'izao tontolo izao. Dia ny fahaefatra inona no mahatonga ny olona vonona amin'ny vola anahy. Izay efatra izay zany raha tambatra izay anatin'ny aktivité iray dia izay no tokony hoe tanjona zany dia raha mahavita an'izay dia tena lafatra ny asanao ary havita ny asanao tsara zany ianao. Ny sabotsy izao eny Tsimbazaza misy ny torolalana omeny reto fikambanana tanora ireto ho an'izay vao afaka baka na ihany koa ireo efa eny amin'ny ambaratonga ambony momba izay lalam-piofanana mifanaraka amin'ny tsirairay izay. Ankoatra izay, isy ihany koa ny vatsim-pianarana manomboka amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona 5 ho an'ireo izay hita fa vonona sy manana tetikasa amin'ny ho avy. Lafim-baovao hafa misy karazany roa ny famonotsoratra izay atao eny anivon'ny commune na eny anivon'ireo boriboritany izay nisoratan'ilay
olona ny famonoana soratra izay tsy maintsy atao eny amin'ny commune raha misy ny trangana fahafatesana ny dingana arahina raha ikarakara io famonoan-tsoratra io indray no hoentina aminao atao anatin'ny zanam-pandarana fantaro amin'ity anio ity andao avy hatrany ary arahina izay. Ny famonoana soratra amin'ny resaka fanjakana dia mizara roa izy a. Ny famonoana soratra mikasika ny fanambadiana, raha misarabady a ny mpivady a dia vonoina ny soratra ny manambadiana. Faharoa famonoana soratra mikasika ny fahafatesana, vonoina koa ny soratra ao boky a raha maty ilay olona, izay no mikasika ny famonoana soratra. Ny famonoana ny soratra dia aty amin'ny boriboritany, ny antony a aty amin'ny boriboritany no nosoratana ny mariazy a, no nosoratana ny fahaterahana, dia vonoina ny soratra iny a rehefa maty ilay olona, vonoina ny soratra rehefa misara-panambadiana ny olona. Ny famonoan-tsoratra izay atao any amin'ny boriboritany raha ny eto Antananarivo renivohitra ary eny amin'ny commune raha eny amin'ny faritra hafa. Raha ny mikasika ny famonoana sora-pahafatesana, maro ireo dingana tsy maintsy arahina ao anatin'ny feim-potoana voafetra. Rehefa misy olona iray zany maty eo amin'ny tokantrano iray dia tsaratsara manatona be masy aloha jeren'le faty. Dia rehefa manatona be masy dia mahazo an'ilay fiche-na constatation de décès. Dia rehefa azo io dia hoentinaingana any boriboritany izay misy angalana an'ilay fahazahoan-dalana mandevina na hoe permis d'inhumer zany. Dia rehefa tonga aty indray zany izy rehefa voalevina soamantsara zany io razan'io dia tsy tanany 12 andro tonga any boriboritany manao an'ilay famonoana soratra mba azahoana an'ilay acte de décès. Fa raha vao tara zany ilay olona manao an'io tara ilay feim-potoana dia voatery tsy maintsy mandeha fitsarana. Ilaina nefa amin'ilay famonoan-tsoratra indray amin'ny boriboritany dia fiche-na constatation de décès izay ilay nalaina tany amin'ny Bemasy ilay teneniko teo aloha zany dia ampiarahana miaraka amin'ny kara-panondrin'ilay olona maty na copie an'ilay olona maty io, dia miaraka amin'ny certificat de résidence an'ilay mpanao fanambarana sy ilay olona maty ihany koa, izany hoe tamin'ny andro fahavelomany. Dia miaraka amin'ny dia kara-panondrin'ny mpanao fanambarana zany ilayntsika koa amin'ny fotoan'io hoentina aty aminay ahafahana manao an'ilay photocopie certifié, dia misy engagement kely zany ampanaovinay azy amin'izay fotoana avec légalisé io. Dia ny fotoana moa zany azahoana an'ilay copie-na hafatesana aterinao androany ilay izy dia raisinao eo amin'ny 2 jours eo maximum. Fa amin'izao nefany amin'ilay fitaovana zany ohatrany hoe somary misy fahasimbana kely dia somary mihempotra kely, fa zaranay zany izy mba hoe vita eny eo. Dia fanamarinana kely ho teneniko eto zany matetika ilay olona amin'izao fotoana tonga izy dia mandevina, fa avy any amin'ny Bemasy izy zany mahazo taratasy ara-dalàna tsara dia tonga izy dia mandeha mandevina fa tsy mandalo aty amin'ny boriboritany. Nefa dia ilaina ilay fandalovana aty azahoana an'ilay fahazahoan-dalana mandevina. Fa raha tsy izany dia lasa sahirana indray miverina any amin'ilay toerana nandevenana tompoko maka an'ilay taratasy ny filazana hoe voalevina soamantsara any amin'ilay toerana nandevenana ilay olona, izay vao miverina aty indray mamono soratra. Ilaina ary tsy maintsy atao ny famonoan-tsoratra aorian'ny fahafatesan'ny olona iray ahafahana mamafy izany ao anatin'ny lisitrireo mbola velona. Izay amin'ny ankapobeny no tsara ho fantatra raha ianao izay famonoan-tsoratra izay, fa nahitana fiakarana avokoa ny ankamaroany ny vidin'entana eny an-tsena indrindra ny legioma amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany raha ny fanadidinana atao ny fiakaran'ny rano ka nanimba ireo vokatra indrindra ho an'ireo faritra ivaiva. Andeha ary hoaraintsika ny makasika izay. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tanteraka tsika ankehitriny, ny sesesy ny orana teo aloha teo ka nahatonga ny fiakaran'ny rano. Antony iray nampiakatra ny vidina sakafo manta amidiny an-tsena izany, indrindra fa ny legioma. Manodidina ny 2 ariary sy 3 ariary eo avokoa ny kilaon'ny legioma rehetra. Sa legioma zao tsy misy fotoana zany izy lafo dia misy fotoana moa tsy fantatra mihitsy hoe zao fala fotsiny dia zao famorano mety dakaoro tsy mazaka rano dia sy 5 000 fa ny kilo zao eo amin'ny 15 000 10 000 ny ovy 2 arivo dia karoty 2 arivo dia ny harikôvera 3 arivo. Tsy ny legioma ihany no niaran'izany fiakarana izany, eo ihany koa ny anana izay potiky ny rano avokoa izay teny ambany toerana rehetra. Manomboka amin'ny 500 ariary no miakatra vao mahazo,
Mahatonga ny analafo amin'izao a, le hitanareo rehefa varatra teo le orana sesisesy foana dia izay ambany toerana rehetra izany tsy manana vokatra mihitsy fa izay ambonimbony toerana ihany mana dia izay mahatonga ny analafo be. Ny anan-drano a dia ny tisama, dia ny anatsonga, dia ny petsay a, dia ny sodesina. Izay izao no tena lafo, dia ny kotomila, dia tongolo maitso. Dia rano maitso izany no tena mampatonga ilay izy lafo azonareo. Sady ilay izy tsy hoe avy any amin'ilay mpitsanjara ny lafo fa avy any amin'ilay tantsaha mihitsy. Raha ohatra izao hoe ao amin'ny tanàna ray izao izy izao indray mahazo 5 kitapo, 9 kitapo, lasa 1 kitapo fotsiny ny azony ao. Tany mivarotra ty azonareo mahazo fa kely. Raha ohatra izao hoe anana laina 5,000, tena tsotsofina raha mahazo 1,000 amin'iny izay. Araka izany, ny ena ny tombony ho an'ireo mpivarotra noho ny fahalafosan'ny entana alaina. Eo ihany koa ny fiainan'ny mpanjifa izay mihemotra avy hatrany raha vao maheno ny vidiny. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.